aminareo mandrakariva ny ariavana ny fahasoavan'ny tompo ny bokyny Eksodosy toko fahafitambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo no akatsika ny hafatra ariavana amin'ity anioty. Andalana ho any amin'ny tany Kanana ny Israelita. Rehefa avy nafahan'Andriamanitra izy ireo tamin'ny fanandevozana tany Egypta. Maro ny ady mafy izay natrehany zanak'Israely tao ny tsy fisikanina izay nampimonomonina ny Israely, tao ny tsy fisin-drano tsy nampimenomenina ny Israely. Teo natrehan'izany anefa dia nomen'Andriamanitra vahaolana trany izy ireo tamin'ny alalan'ny Mosesy izay nitaritra amin'ny vahoakan'Andriamanitra ka nisy ny papelika hosolon'ny hena, nisy ny mana, nisy ny rano mangidy lasa ranomamy rehefa nikapohana tamin'ny teny. Ary eto amin'ity perikopty sika dia miditra dingana vaovao ny vahoaka satria andalo amin'ny ao refidimy izy ireo iaina amin'ny tsy fahampin-drano indray. Dia mitodika any amin'ny sesindray ny vahoaka ka tony nandrahona azy mitsy azy fiantsiana sy fikomiana an'Andriamanitra tsotra izao no nataon'ny Israely. Nasain'i Jehovah nikapohana indray ny vatolampy tao Horeba dia nisy rano nisotroan'ny olona. Zay ny atonga ny andinin'ny fahafito hoe ny anaran'izany tany izany dia nataony hoe Masa sy Meriba no ny ady nataony zanak'Israely sy noho ny nakany fanahy an'i Jehovah hoe taminay vady Jehovah. Nikapohana ny vatolampy dia nisy rano nandeha tao amin'ny toerana tao hoe Masa sy Meriba na hoe fakana fanahy sy filanady moa no dikan'izany. Eto amin'ny perikopitsika androany indray izany ny havana dia manomboka indray ny ady amin'ny Amalekita. Vao avy ny ady tamin'ny tsy fisin-drano tonga indray ny ady tamin'ny fahavalo. Ny eo tsy lasa, ny eo tsy vita, ny eo tonga ihany. Zany no ady mifanesesy izay niara tamin'ny Israely. Kristianina miatrika ady, ataontsika hoe ady tsara ny finoana. Nolo hevitra resika riavana amin'ity tehin'Andriamanitra. Manahoana zany kristianina miatrika ady zany? Mahajoro ve izy? Kristianina miatrika ady riavana dia voalohany mifanoana sy mifampahery. Ahoana tsara hoe? Mifanoana sy mifampahery, tsy mba olona famendrifendro, mifanoana sy mifampahery. Manambara ady voalohany tany anefitra riavana ity tantara ity. Teo aloha dia tsy misy hanina, tsy misy rano, fa eto dia misy voalohany manomboka ny ady. Teo aloha dia tsisy hanina, mainy etaeta, fa manomboka eto dia ady. Ny Amalekita moa dia avy amin'ny taranak'i Esau ihany. Zany hoe ny taranak'i Esau dia zanak'i Esau dia Amaleka. Dia avy amin'ny Amaleka io natao hoe Amalekita, zany hoe izy mirahalahy ihany zany, fifandrafesan'ny mpirahalahy. Ony mpandinika ny hoe tena olona mpirahalahy ihany reto miady reto. Teo anatrehan'izany ady zany izay tsy maintsy ny fanandrinana dia nasain'i Jehovah nofidina ny lehilahy hiady amin'ny Amalekita. Nofidina ny lehilahy izay matanjaka. Fa Mosesy kosa dia nasain'Andriamanitra nanandratra ny teny an-tanany. Dia voalaza ny hoe rehefa miakatra ny tanan'i Mosesy dia inona ny zava-misy? Mandresy ny Israely. Ary rehefa midina ny tanana dia resy ny Israely. Ary Josoa moa no mpitaritafika tamin'izany. Rehefa miakatra ny tanana dia mandresy, rehefa midina dia resy. Olombelona ihany nefa Mosesy. Inona ny fiafarany? Reraka. Olombelona ihany izy, reraka ny hafarany. Hoy ny andininy fahaika amby folo ny hoe raha nasanatra Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely, fa raha nampidiny amin'ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Raha ny satrany dia najoro ny manam-pahariva ny andro teo ny tanany, fa saingy olombelona reraka izy. Io teny io riavana dia mampilaza amintsika fa rehefa mandray andraikitra Mosesy dia tonga ny fandresena.
ho an'i Josoa. Saingy amin'ny fotoana zay mampiravoravo-tanana amin'ny sesy dia misosoka ny fandraisana. Ny tanana miakatra zany dia mariky ny fandraisana ndraikitra, ary rehefa midina ny tanana zay natao hoe maninona? Miravoravo tanana. Rehefa mitsangana ny tanana mandray andraikitra ny misesy tonga ny fandraisana. Rehefa midina ny tanana, rehefa miravoravo tanana reraka dia tsy tonga ny faharesena zafady. Tena zava-dehibe ry havana io fandraisana andraikitra ataony misesy zay olona mpitarika voaka an'Andriamanitra io. Ny tanjona ny fanindriny misesy dia ny ahatonga ny vahoakany ho mpandresy hatrany. Zany lazanany hoe eo amin'ny 12 efa vizana ny tana amin'ny misesy. Matoa izy vizana, matoa vizana ny sandriny roa dia mafy lay fananganan-tanana. Tsy hoe atsangana fiafakatiny akoa fa mitsangana eo ny tananao ary vao midina tonga dia resy dia mitsangana. Matoa izy reraka, miasa mafy izy zany, miasa mafy, vizana, trotraka, reraka. Ka izany indrindra no nilana ny fifanohanana. Io teny io no milaza fa ny mpanompon'Andriamanitra, ny olom-bofetin'Andriamanitra dia mety reraka, mety sasatra ihany. Tsy saky ny ravoravo tanana fa efa tsy ampitsony ny hery hoentiny miasa. Ka eo ny ilana fifanohanana. Zay le lohateny teo hoe mifanohana sy mifampahery. Tsy satry ny ravoravo tanana fa efa reraka izy, tsy afa nanoatra intsony izy. Eto zany ry havana no ambaran'ny soratra masina fa zany fifanohanana, fifampaherezana eo amin'ny ady atao zany. Tena ara-tsoratra masina zany. Aza jerena fotsiny ny faharerahany zay mpitarika anao, na ny filohanao, na ny lehibenao, rehefa miezaka mafy izy hanasoanao. Meteza ho mpiara-miasa, mifanohana sy mifampahery. Tsarovy ry havana fa fahavoazana tsisy toy zany no miseho rehefa tsy mandray andraikitra ny mpitarika eto. Raha tsy nanangan-tanana misesy miara resy ny Israely ray manontolo. Tsy hoe misesy ihany akory no miara resy. Ka fihetsika tsotra ry havana nataony Arona sy Ora eto. Inona nataony? Nakavato izy hipetrahany misesy. Izy roa lahy kosa dia nitazona ny tanana misesy ka nanangana azy. Dia tsy nidina intsony ny tanana misesy mandra-pahoviny, mandra-paharivan'ny andro. Dia tsy resy intsony ny Israely. Inona ry havana no hafatra goavanao antsika? Tena ny fametanana, ny fampahery misesy sy Arona ary Ora. Ilaina io ry havana, ilainy zany fifanomezan-tanana zany eo anatrehan'ny asa goavana. Firaisan-kina tokoa no hery. Eo amin'ny fetrena ady ombonana ry havana malala, ady amin'ilay ratsy, sika tsy mitolona amin'ny famandrara teo. Ilaina ny mifandrimbona, ilaina ny mailo sy fetsy, marani-tsaina, mitady ny fomba rehetra zay ahafahana mandresy. Zany no farany etan-tsain'ny Arona sy Ora, andohaka na vaty dia asina mipetraka misesy dia tsika miazona amin'ny tanany, dia atsangana mandraparivan'ny andro ny tanany, tsy resy intsony sika. Na dia matanjaka aza, na dia matanjaka toy inona aza misesy olombelona ihany no sika mety reraka, tsy roboa akory. Azo hoarina amin'izay rehetra tompon'andraikitra zany. Omen'Andriamanitra hery isika tompon'andraikitra. Kanefa tsarovy fa mila ihany koa ny fifanomezan-tanana, ny fifanohanana, fifampaherezana eo anatrehan'ny ady iombonana. Andeha ry havana, hiara hivavaka, andeha hifanohana, andeha hifampahery, fa tsy fanenjika, tsy fankala dia ho mpandresitsika. Tsarovy fa
mety misy olana zay tsy hafahana manoatra ntsony amin'ny fiainanao ary fitampidalakalenao ny fiarahana mananatra vavaka amin'Andriamanitra ny vahaolana amin'izany tadeo ry havana fa toy ny vavaka asandatra amin'Andriamanitra ny fanandratana misesy ny tena toy ny vavaka zany rehefa tsy metehitra amin'Andriamanitra ianao dia ho resy ho potika sy ho rava vavaka ry havana malala vavaka ny fanalahidin'ny olana rehetra ary io vavaka io no toky tsy mamitaka ady ombonana ny ady aty atsika aza miady atrano aza mifampialina dia hifampaheritry fanoana fa ny faharoa ry havana ny kristianina zay miatrika ny ady tsara ny finoana dia kristianina mahay misaotra an'Andriamanitra rehefa mandresy fa tsy hoe rehefa trotraky ny adi-tsaina vao maninona vao mahatsiaro fa rehefa mandresy rehefa mahomby dia mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra vokatry ny fiarah-miasa teto ry havana teo amin'ny sesiarona dia tonga ny fandresena ny fandresena dia avy amin'Andriamanitra tolo-tsaina avy amin'Andriamanitra fiarah-miasa fa teo ihany koa ny saina men'Andriamanitra n'izy mirahalahy nisy ny fifandranasa maty-paika ho isika vokatra zany dia tena fandresena miezinezina ary nisaotra an'Andriamanitra izy ireo endrika roa ry havana no nanehoany zany fisaorana an'Andriamanitra zany teo aloha ny hoe fanoratana amin'ny boky ny fahatsiarovana ny tantarany Israely io sorata eo amin'ny boky zao sorata io izy andininy 520 sorata eo amin'ny boky zany ho fahatsiarovana tsarova fa ny zavatra tsara dia tsarovana aza misy adinonao ny ten'Andriamanitra ninona ny fitahiny rehetra ny tsy fanadinona nataon'Andriamanitra endriky ny fisaorana zany zay le hoe raha misy olona manao soa taminao tsy adinonao mihitsy ny fa misoratra ho an-tsainao hoe tamin'izao raha namonjy ahy fisaorana zany fankasitrahana zany tsy adino ny soa nataon'Andriamanitra ary zany ny fiainantsika ravana aminala aza misy adinona ny soa nataon'Andriamanitra taminao rehefa mandresy ianao rehefa mahomby sy tafita ianao mahatsiarova misaotra an'Andriamanitra sorata eo amin'ny tantaranao hoe Andriamanitra tamin'ny fotoana tahaka izao namonjy sy nanafaka fa teo ihany koa le hoe fanorenana altara andininy fahafiry izy iny andininy 10 ao ny voalaza eo ny hoe vakitsika miaraka dia nanorona altara misesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nisi fa hoy izy Jehovah ny anina hoe ny adin'i Jehovah ny amin'ny lekita dia tsy tsahatra hatramin'izay taranaka faramandimby fanorenana altara fanorenana hoe zay le atonga ny anarana hoe Jehovah Nisi na hoe Jehovah no fanevako Jehovah no asandratro sy omeko voninahitra rehefa misy fandraisena fa tsy rehareha amin'izany aho zany hoe tsy ny tena zany nampandresy tsy avy amin'ny olona koa fa tena Andriamanitra nampandresy any Israely Jehovah no asandratro Jehovah no omeko voninahitra eo anatrihan'ny fandresena eo anatrihan'ny fandresenao ngamba andainga koa sika ilaza hoe za teo amin'ny fiainako dia tsy mba misy fandresena mihitsy fa dia resy lave zao resy lave zao mandainga amin'ny tombo anao raha zany fa misy ny fandresena zay azo sika rehefa tojo fandresena ianao rehefa mahazo fandresena dia manangana faneva dikan'izany hoe asandrato ambony ny voninahitr'Andriamanitra asandrato ambony voninahitr'Andriamanitra aoka Andriamanitra no iseho fa tsy enao akory tsy isika akory tsy miteren'Andriamanitra anao zany ny Israely eto fa vokatra ny fony madido zany izay nahazo fahasoavana dia misaotra an'Andriamanitra mandrakariva ny fisaorana zany dia tereniny fitiavana ny olona tsy mba mahay misaotra dia tsy mba mahay mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra azy ny olona tsy mahay misaotra dia tsy mahatsiaro ny fitahian'Andriamanitra azy
rehefa mahita ny fahombiazana eo amin'ny asan'Andriamanitra ry havana malala amin'ny tompo. Rehefa hitanao ny fahombiazana asan'Andriamanitra dia ome voninahitra ny tompo. Rehefa mahita fahombiazana eo amin'ny asa, ome voninahitra ny tompo dia misaora azy. Raha naomby ianao tamin'ny ezaka nataonao tamin'ny fianarana, fanadinana, asa, fiariana sy ny sisa, misaora an'Andriamanitra, misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Misaora an'Andriamanitra fa izy nato izao anao. Tsarovy ry havanao fa raha tsy teo ny herin'Andriamanitra tsy handresy velively ny maramila ny Josoa, tsy ny tena osika no mampahery fa Andriamanitra zay mahery, Andriamanitra mpiady mahery no niaraka tamin'ny Israely. Rehefa ainao no manome voninahitrin'Andriamanitra sy makasitraka azy dia ombanao mandrakariva izy ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy fanao no mirehare amin'ny herin'ny tena sy ny fahaizan'ny teny, tsy mampahomby sy tsy mahatafitsy zany, fa zay terehare ny tompo aoka Jehovah no rehareany. Kristianina miatrika ny ady tsara ny finoana. Kristianina ina moa le voalohany teo? Mifanoana sy mifampahery. Ary kristianina mahay makasitraka sy misaotra an'Andriamanitra rehefa mpandresy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ry havana ny fiadanana. Ijoro amin'ny finoantsika ao anatin'izao 10 taona ho avy zao indray. Ijoro amin'ny finoana tsy resy ny fakapana sy ny fahoriana maro izay miatra amintsika ety amin'izao tontolo izao. Ny tompony ombanao hampijorana ao hatrany mba hahafahanao manome voninahitra azy. Ho azy ny voninahitra ho aminao ny fiadanany. Amen.